Zany amin'ny tontolony fampianarana fa ivadika koa sika amin'ny tontolony politika ao anatin'ny fifampiresahana tanteraka ireo solombavambahoaka ankehitriny eo amin'ny firosoana amin'ny dinan'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fiadinan'ny repoblika sy ny antenimieram-pirenena manana ny fomba fijery momba izay hevitra izay ireo solombavambahoaka tiako Madagasikara indrindra eo amin'ny fametrahana ny maronisa miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana. Amin'ny herinandro ity no heverina fa hipetraka ny dinan'ny fandraisana andraikitra na pacte de responsabilité eo amin'ny antenimieram-pirenena sy ny fiadidinan'ny repoblika izay nitidin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny 12 jona lasa teo. Ho an'ireo solombavambahoaka tiako Madagasikara dia mbola marisarisa ny fametrahana ny maro anisa noho ny kajikajy politika ny manana sady ho fifidianana loholona. Lasa adino ny resaka fampandrosoana ny firenena izay tokony hipetraka amin'ny fampitoviana ny zon'ny malagasy tsirairay. Ny majorité atritra tsy tosé tsisy na mbola tsy malala zany majorité ny teo nisy fa ny maheno fotsiny mbola teo na ny anany mba mieny ihany tena dia hoe cosaan 80 zone isany miaka tsaiky miverina tamin'ny CST ndray zany tamin'ny CST taloha na CT taloha le mitombo zany le atao ty trano be ty fa raha nisy aloha dia raika amin'ny 10 ny tokony ho izy dia reny ny zava-misy ny sady ve nefa namatika satria zay izy mety sitrany any ambanivohitra any dia mijery indépendant dia le mifiteny zatovy hoe kotsafy any Alexis zany hoe nanao indépendant izy nanipokan zany navadika an'ilay le paleton be dia be navadika paleton mba ahafahana inona tanjona amin'io resaka sénatorial hoe raha atao couleur anao ianao tsy mahazo raha aloha avadika fa tsy mahazo any vahoaka dia navadika couleur hafanay hitetehana le sénatorial zany hoe tadika sénateur privé zany satria reny rehefa ny indépendant ianao dia nasilany ary izy dia mikoty zany le conseiller dia zay mipaikady natao zay zany niady amin'io mazava be le lalao zany hoe fitsipika mampalahelo izy hoe tena hiady ho an'le fitiavan-tany tena hoe fitiavan-tany andao mpandroso hoe ka le olona tsy latsahana fifidianana tena tsy namenona tableau za Madagasikara fahitako azy tsy resaka any amin'le tena tanjona mpandrosona ny commune ny ambanivohitra zany dia davitra zany hoe mba roviana ny tovy zao zao mampety mpampianatra. Ao anatin'izany anefa dia mbola hita taratra hatrany eo amin'ny solombavambahoaka ny fifanenjana ny androm-panjakana rotonta. Anisan'ny marika nentin'ity solombavambahoaka ity fitsidihan'ny filohan'ny repoblika amin'ny faritra Rivomamo izay tsy nampahafantarina ny solombavambahoaka ny herinandro lasa teo. Tao anatin'ny voalohany tamin'izany tena koa raha voalohany tamin'izany teo anangana an'le PMP anampy azy fa raha seritreritra fahidina any amiko izy tamin'ny Zoma protocole vao amin'ny présidence tsy nilaza taty aminakeo hoe député ho avy any fomba fampizaina anatin'ny fanajana an'le ho avy any ho avy any président fa batokoavinareo tsisy an'izany fa ary amin'ny mpampianatra ve nilaza aminao hoe ho avy aty ho président amin'ny Zoma tsy zay zany dia hoe adiny le filoha ve le député fa na inona na tsy inona hoe nanampy zany nametraka an'izany zay nametraka zany PMP zany zay ary tsy nampanenina an'izany tsy nanenina taminao tena nametrahana azy ahafahana nanao an'le asany akaky ianao amin'ny tamin'ny Zoma teo tamin'ny Rivomamo tsy misy filazana ty amin'ny tena io mba lazao le député zay nge nanampy azy mipetraka ary ny fanontaniana amin'ny hoe hirotsaka ho mpanoatra ny fitondrana ve izany na toko tiako Madagasikara raha toka manohana azy nanomboka amin'ny voalohan'ny taona 2024.